tantara iray zay miseho efa ely izy ty razokiray zay nonona tany amin'ny tany araby ranga tena niadana be romy karazany laibany be atramin'ny biby fiompiny arenany bobaka be ny zanany folo telo vavy ary tso fitola tena niadana be sy ny lamina tsara eriry zala fa niany mba tena nampiavaka nitoetrany edaly ty Andriamanitra no anitokiny no tompony sy nomeny fity za tsy mamorona fa izay no voalazan'ilay baiboly tsy nataony mihitsy ny adaladalana hoe nanao kolikoly fa izy ny Joba olony Jehova fa izy ny Joba olony Jehova de tonga niketrika tao atsainy satana de hoy izy hoe aoka ho amboariko io fanany tanàna de namaly Jehova nyteny hoe alay ho zay tianao robaina fa izy asura fa tsy ova izy saingy ny ainy no azalana de nataony satana daholo zay fampahorina mamay ny fananana very ny zanaka maty ny tena tratrany vai nitokana ny osin-davenina tsy niraisy ny fianakaviana atramin'ny vady ao an-trano ny nany metsiny hoe nenity efirina fa izy ny Joba olony Jehova 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 atramin'ny akamany tonga mba hoe ampionina no nivadika biby voamaika nampimonomonina saingy namaizina tamin'ny edalazanama ny tany aman-danitra sahiny foana ny teny hoe tsisy akiala aleko Andriamanitra nitoyan'ny film minoa fifafantatrareo toy ny tsisy ninina ny tobaka indray lay fiadanana teo ka nytiany mpanoratra ambara de tsotra fizany eo ihany hanao ny safidy fa ny ay aloha aleko Andriamanitra ihany fa izy ny Joba olony Jehova fa izy ny Joba